Aoka hivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana malalana ity indray zay ry Tompo Andriamanitra eo manakambara aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Dia ataovy mahazo lesona mahafinaritra avy amin'ny teninao indray zahay mba tena olona vonina andray ianao ao am-ponay. Voninahitra nalalao zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao aladiny sapandrofi izao dia voalahatra ho toriana ny teny arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona 12:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40. Jaona 12:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40 toy izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana ny sisa ny tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay nitsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'ny Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-mipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka-menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy, lanjany ray livatra, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny voalohany, ary feno ny antony ny menaka ny trano. Ary Jodas Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa maty azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomena ny malahelo? Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avela ho izy, mba ho tehiriziny ho amin'ny andro anamboarany ahy alevina io. Fa ny malahelo dia aty aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary mivahoaka betsaka tamin'ny Jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba ahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny loham-pisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny Jiosy ka ninony an Jesosy. Ary no nampitsininy ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana, rehefa narefa hankany Jerosalema Jesosy dia naka sapandrofia ka nivoaka ny tsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana anie ny mpanjakan'i Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita zanabiriky ankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zanabiriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatra ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia voanatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany ary efa nataony taminy izany. Amen. Miaravantsika aloha nahatratra ity herinandro masina ity. Manomboka androany ny herinandro masina, androany alahady ny sapandrofia, fa tsy rapitso alatsinainy. Tsika moa zatra rehefa mitanisa ny andro ao anatin'ny herinandro dia manomboka alatsinainy mandrakariva, fa ny alahady ny andro voalohany amin'ny herinandro. Rehefa mahitra isika hoe andro voalohany amin'ny herinandro tamin'ny Baiboly dia alahady zay. Nitsangana andro voalohany Jesosy, nitsangana tamin'ny maty, alahady zay. Dia manomboka androany ny herinandro masina, manomboka androany tsika dia mibanjina kokoa ny Paska. Teo moa zany karazana fiomanana ihany teo, le carême moa izy tsika, fa eto dia tena hoe mifantoka tanteraka. Dia manomboka izao dia isakarivo tsika le maka am-piangonana foana ho an'izay afaka moa zany. Dia manao fitaom-pivavahana isika hibanjina manokana ny amin'ny Paska. Dia nitsaroana indrindra androany amin'ny alahadin'ny sapandrofiana azy dia ninekaran Jesosy tao Jerosalema ka nitsenany ny vahoaka azy. Atantsika tsara fa rehefa misy olona nahavita zavatra betsaka teo amin'ny toerana anankiray dia mitsena azy ny vahoaka, ohatra hoe misy filoham-pirenena, misy député, misy ben'ny tanàna zany na nivita zavatra tsara tany amin'izay nalehan'ny tany izy ka tonga amin'ny tanàna misy azy izy na hoe tonga amin'ny firenena misy azy dia mitsena azy ny vahoaka hoe tena navita zavatra. Tahaka an'izay koa zao vaingana kely zao hitantsika zao ny Barea, rehefa nitondra fandresena ka manandratra avy mivoninahitra ny firenena dia faly isika mitsena azy. Dia tahaka an'izany zavatra nahazo an Jesosy teto. Zao anefa ny tandremana rehefa zavatra tahaka an'ireny, tsy hoe tandremana moa zany fa tsara ho fantatra. Misy amin'ireny olona mpitsena ireny le antsoina hoe mpia tsara velatsia. Zany hoe ivelany izy hitanao hoe faly, tena manao zavatra tsara kanefa ao anatiny dia tsy arak'izay, mifanohitra amin'izay. Raha
resako zao ohatra le teo, misy faly mitsena filoham-pirenena, misy de tena manome voninahitra, de tena navita zavatra izy mahafinaritra. Fa saingy zao misy olona amin'ireny olona ireny karamaina, omena vola mba hiteny hoe ay de tena mahavita zavatra ty olo ty. Tena misy zany, misy tesitra zao itenenana zany eto zao satria tana ho an'izany mihitsy izy. Fa ny famarinana no ambarako, misy olona ka maramaina vola mba hanaovana zavatra an'ireny, mpiatsara velatsihy ireny. Fa misy de tena tonga amin'ny fo, ohatran'izao tamin'ireny Barea reny, jereny vitsy kely misy any manentana hoe andao, fa tonga de mandeha ho azy ny sasy satria nahoana tena faly. De mbola misy an'izany koa nefa tamin'i Jesosy eto. Ireo vahoaka ireo miteny hoe hosana, ireo vahoaka ireo miteny hoe isaorana ny mpanjakany Israely, de misy ny atsara velatsihy marobe tamin'ireo. Satria nahoana, rehefa afaka herinandro izy ireo, afaka andro vitsivitsy, le hosana ny teny teo laza mivadika hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Eo izy mitsena ny mpanjaka hoe tena zany ny mpanjakanay omena voninahitra, avy eo izy ahetrany hoe vonoy io mpanjaka io fa tsisy ilana ianazy. Toetra tsika izany. Tsika ohatran'ny jereny hoe manome voninahitra an' Jesosy, kanefa rehefa tena tonga ny fotoana tena ilana an' Jesosy tokony hanomezantsika voninahitra anazy marina, de tsy hita taratra eo amin'ny fiainantsika ny maha-kristianina. Zay ny zavatra nataony Maria, fatany tsara hoe tena hoe namonjy azy Jesosy, nanampy azy teo amin'ny fiainana, de foiny ho azy ilay menaka manitra be, foiny ho azy ny fanompona azy ny fotoana. Mbola misy miatsara velatsihy anankiray indray io, Jodasy io, tsy tokony mandany vola ozy izy, io menaka io tokony namidy io de namena ny mahantra, kanefa voalaza mazava tsara mihitsy hoe mpangala-bola io Jodasy io, fa tsy de tena hoe te ihany malahelo loatra. Andao anova fomba fisainana resaka lady malala amin'izao fibanjinana ny Paska izao, de ndao hiova fo, andao hibebaka amin'ny fahotana izay nataontsika, fa tsy modiseho tsaratsara mason'olona nefa nanatintsika feno fahorotona. Fotoana zao, herinandro mason'ny Paska izao, andao atolotra amin'i Jesosy ny fahotantsika zay sarotra amintsika ny bebaka aminy. Ain' Jesosy manala izany, andao hiova amin'izao Paska izao, andao tsy atao mandaly fotsiny izany Paska izany, andao tsy atao hoe ohatran'ny fety rehetrarehetra, fa andao tena aseho mihitsy hoe tena hiova isika amin'izao Paska izao, ka hiala amin'ny fahotana zay fanaontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Dia mbola misaotra anao indray zay ry Tompo Andriamanitra no izany teny nomenao anay izany. Ampio izay hiala amin'ny fahazaran-dratsinay, ka mba tena honom-baovao izay amin'izao Paska izao, fa tsy ho piatsara velatsihy tahaka ny sasany. Dia mangataka aminao izay mba samy nazoto hamonjy herinandro masina daholo, ka samy ho tratra ny Paska indray. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. C'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire, et après le niveau primaire, ces jeunes-là voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Réunissons-nous dans la prière. Nous remercions Seigneur pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Tu as de nouveau quelque chose à nous dire. Fais que ton Saint-Esprit nous illumine ta voix et que nous recevions ta parole dans notre cœur afin que nous te recevions sincèrement
et non dans l'hypocrisie. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce dimanche des rameaux, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 12, verset 1 au verset 16. Jean chapitre 12, verset 1 au verset 16, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené de la mort à la vie. Là, on lui offrit un repas que Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la tranquille. Laisse-la garder ce qu'elle a pour le jour où l'on me mettra au tombeau. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » La foule nombreuse des Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y allèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ramené de la mort à la vie. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent alors des branches de palmier et sortirent à sa rencontre et criaient: « Gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! Que Dieu bénisse le roi d'Israël! » Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. « N'aie pas peur, population de Sion, regarde ton roi, vient assis sur un jeune âne. » Ses disciples ne comprirent pas ces faits tout d'abord, mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Amen. Dimanche de Rameaux. Nous entrons dans la semaine sainte. Oui, la semaine sainte commence aujourd'hui, pas le lundi. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, et non pas le lundi. On est habitué, lorsqu'on cite les jours de la semaine, à commencer par le lundi, mais le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Dans la Bible, lorsqu'on voit le mot « premier jour de la semaine », cela signifie dimanche. Jésus a été ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. La semaine sainte commence aujourd'hui, comme je viens de le dire. Pour ceux qui ont la capacité d'y aller, ils vont à l'église tous les soirs pour un culte. On se focalise, on se concentre beaucoup plus sur la fête de la Pâque. On doit penser à ce que Dieu a fait pour nous, à ce que Jésus a fait pour nous le jour de la Pâque. Pourquoi il est venu, pourquoi il nous a sauvés, voilà ce qu'on va regarder. Alors, le dimanche des Rameaux, on commémore le fait que Jésus est monté à Jérusalem. Et beaucoup de personnes ont pris des rameaux, des branches de palmier pour accueillir Jésus. On fait en général ce genre de fête lorsque quelqu'un vient en gloire. Par exemple, un président de République, un grand roi, un député, un maire ou quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et quand il revient de là où il était, on lui donne gloire pour ce qu'il a fait. Pas longtemps encore, vous vous souvenez bien de ce qu'on a fait au Baréa. Lorsqu'ils ont donné gloire à notre pays, Madagascar, et on leur a donné gloire pour ce qu'ils ont fait. Bravo, bravo. Bon, là, on les a acclamés plus exactement. Mais attention, dans ce genre d'acclamation, quelquefois, il y a des mauvaises personnes. Il y a des hypocrites, autant le dire. Il y a des gens sincères, oui, mais il y a des hypocrites également.
Par exemple, il y a des gens qu'on paye pour acclamer les présidents de la République. Oui, il y en a peut-être qui sont indignés, qui sont fâchés si je le dis ça, mais c'est pas grave. C'est la vérité. On leur donne de l'argent pour que on voit qu'il y a beaucoup de gens qui acclament telle ou telle personne. Ce sont des hypocrites. Ils ne le font pas, ils ne le font pas de leur plein gré, de leur cœur, mais à cause de l'argent. Et les gens qui ont acclamé Jésus ici sont également des hypocrites. Pourquoi? Là, ils disent Hosanna, ils donnent gloire à Dieu, ils donnent gloire au Seigneur, et pourtant, après quelques jours, cette gloire-là va se changer en autre mot. En quoi? Crucifiez-le sur la croix. Ils acclament leur roi, et maintenant ils disent de tuer leur roi. Ils veulent qu'on tue leur roi. C'est de l'hypocrisie. De même, ici, Marie, pour donner gloire à Jésus, a dépensé un grand parfum. Ça, c'est pas de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'elle donne tout ce qu'elle a. Son temps, son argent, son humilité pour Jésus. Contrairement à Judas, qui dit qu'il fallait dépenser cet argent-là pour donner de l'argent aux pauvres, alors qu'il ne se soucie même pas des pauvres. Mais comme il a été écrit, c'est un voleur. Il prenait l'argent de la bourse des apôtres. Nous aussi, nous sommes des hypocrites. Nous nous montrons chrétiens, nous nous montrons membres de l'école des dimanches, et pourtant, à l'intérieur de nous, on ne l'est pas réellement. Ça se voit quelquefois. On se croit chrétien, mais lorsque les problèmes surviennent, on ne voit pas qu'on est vraiment des chrétiens. En cette semaine sainte, emmenons à Jésus nos péchés, nos mauvaises habitudes. C'est le moment ou jamais. Lorsque nous allons à l'église pendant la semaine sainte, même si nous n'y allons pas, pensons aux péchés dont nous n'arrivons pas à nous repentir. Amenons-les à Jésus. Dit-on à Jésus à ce qu'il les enlève, nos mauvaises habitudes. C'est le moment, car il est venu sur terre pour nous libérer du péché. Donc, donnons-lui notre cœur. Demandons-lui de l'aide afin que nous oublions tous nos péchés et afin que nous soyons de vrais chrétiens, non hypocrites, à la Pâque. Que cette Pâque ne soit pas de simple passage, que cette Pâque ne soit pas une simple habitude changeant en Pâque, que nos mauvaises habitudes changent en cette Pâque. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle parole que tu nous as donnée. Aide-nous à être libérés de l'hypocrisie et des péchés qui sont encore en nous, nos mauvaises habitudes. Tu peux nous aider à nous les enlever. Nous te les amenons, Seigneur. Aide-nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Kalungwe, si namutse.
lavorare tsy misy natony tsy tiagnana vahany ambony zavaboary fa otagna nataon'olombelo matonga tsika mijaly Andriamanitra tsy magnaratsika fa iambigny anao hibebake faoriagna maro mangejanao tsy midika anao io tsy tiagna fa izy magnanatra anao odiakanao mba hiova fa fomba ny zanaka tiagna zegny tsy maintsy anariny fa zegny aza tao makivy fa avianao hibebake Andriamanitra mizanak'olombelo ambony tany ho lavorare tsy misy natony tsy tiagnana vahany ambony zavaboary fa otagna nataon'olombelo matonga tsika mijaly Andriamanitra tsy magnaratsika fa iambigny anao hibeba faoriagna maro mangejanao tsy midika anao io tsy tiagna fa izy magnanatra anao odiakanao mba hiova fa fomba ny zanaka tiagna zegny tsy maintsy anariny ko zegny aza tao makivy fa avianao hibebake ambony tany namboarin-janahary nataony lavorary kazatora makivy koa izy magnanatra fa nao io tiany nao io tsariany fandao izy tiady anao sanandro isanandro mandraigny antoandro ariva koa mba mety mibeba managna courage anao managna patience koa mizera atao jiaby fa izy tsy amelanao ireny
Namana tiku presente na minau namunjalizi tiku kura ufunzenya nau efafatani saile eta mumba mumba Saka, saka, saka,
Vadina anganya fube Izay malala kasimi kudana be Nilala naman kan isang varinari Fa dito Fa Jesus nungguin na Niraila sa kaufang na tubana Afakiza, afakana, afakisija Sa chizinu efa na haresi ni fasana Jehovah
izao no anontanianao de aoka fa tsy makivy tsy mety sasatra sika tily asa fatratra RTS tsara. Kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amin'ny 170 MHz zany a. Misaotra re.